Miarabantsika mpianaka amin'ny finoana riavana mahatratra indray izao volana fahadimy amin'ny taona izao ary tariana araka ny perikopy fijekema amin'ny loha hevitra hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina ary dia ny fanahy masina ampianatra antsika indray amin'ity fotoana ity ampiorina izay lazain'ny teny ao anatintsika. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Milaza raharaham-pitsarana zany ry havana. Raharaham-pitsarana tamin'ny andro ny Solomona izay sady mpanjaka no mpitsara. Eny amin'ny fiarahamonina eny tsika dia mandrefa misy didim-pitsarana avoaka ny fitsarana ohatra hoe fito volana asan-terivoziny. Misy didim-pitsarana avoaka ny vahoaka tratranan'olana dia atao inona? Fa eto misy fitsarana tena taratry ny vahoaka fa natao ampahendrena. Ny andininy fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe araren'ny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony ho entiny mitsara. Misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony ho entiny mitsara. Fandaminana raharaham-piarahamonina mikorotana ny fitsarana ry havana. Ary eto dia raharaham-piarahamonina ny vehivavy janga anankiroa ny iray trano samy niteraka no alamin'ny Solomona mpanjaka. Mandeha ampahendrena araka ny fahendren'Andriamanitra ny fitsarana nataon'ny Solomona. Ny voalohany dia nahatra ny aino izy. Fahendren'Andriamanitra faharetana miaino. Ny faharoa dia ny saina araka an'Andriamanitra izy. Ny saina Solomona ranitsara. Ny fahatelo nandray andraikitra izy. Nandray andraikitra Solomona ranitsara. Ny famotinana ny fiainona izay ataon'ny Solomona ry havana dia amin'ny andininy fahatelo amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy ny mpanjaka, ny anankiray manao hoe ity velona ny zanako ary ny maty ny zanakao, ary ho kosa ny anankiray tsy fa ny maty ny zanakao ary ny velona no zanako. Raha verenana atao an-tsaina na andeha atao hoe lalaovina an-tsehatra ny zava-nitranga asehon'ity perikopa ity dia mety ho lavalava ihany zany. Mifanditra eo anatrehan'ny mpitsara ireto vehivavy anankiroa nakao amin'ny mpanjaka hitsara ny olana. Ilay voalohany dia nitoro manao hoe samy miteraka izay ny ray 3 andro dia ho aloha ilay mpitory teraka 3 andro mialoha, ilay toriana kosa vao teraka. Rehefa samy natory izay ozy dia voatsindry ilay anankiray voateraka, zanak'ity anankiray ty ramatoa ty. Ary rehefa natsiaro izy dia nalainy ny havelona nataony eo an-tratrana, ary ny azy maty kosa nataony teo an-tratrako. Tsarao ny adinay. Dia nanaraka tsara n'izany fifanjevokevitra izany Solomona mpanjaka, faharetana ny aino. Mba azonao sary an-tsaina ve ireo vehivavy janga anankiroa tonga eo anatrehan'ny mpanjaka fahenon'ny mpanjaka tsara lay olana mampifamatotra azy ireo. Tena ny aino ny mpanjaka ary voafeny eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo
ilay olana. Anankiray manao hoe velona ny zanako ary ny maty ny zanakao, ny ray kosa manao hoe tsia fa ny maty ho anao, ny velona no ahy. Andriamanitra ry havana dia miasa eo amin'ny raharaham-piarahamonina mikorotana ary miaino. Tena miaino Andriamanitra. Mihetsika ny fon'Andriamanitra amin'ireny raharaham-piarahamonina mikorotana ireny. Tsarovy tao amin'ny Exodus 3 dia hoy Andriamanitra milaza ny fiainan'ny zanak'Israely, hitako ny fahoroan'ny oloko, reko ny fitarainana, hidinao zao amonjy azy. Andriamanitra dia miaino ny olana mahazo eny amin'ny fiarahamonina. Andriamanitra dia maharitra miaino ny fitarainan'ny olona misedra olana eny amin'ny fiarahamonina. Izy no niasa tao amin'ny Solomona, ary izy koa mbola miasa amin'ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny. Ilay Samaritana namakivaky ny lalana izay nahitan'ny olona notafian'ny jiolahy, dia tena naharitra nijery ny fahavoazan'ilay vomafy. Jesosy Kristy isaky ny miasa dia matetika ny voalaza hoe oneny izy. Tena hita ny olana ao amin'ny Mateo 7:7-8 ohatra. Jesosy dia voalaza hoe nahita ny vahoaka betsaka ka onena dia nanasitrana ny marary ny rehetra. Tena maharitra mijery miaino ny fahavoazan'ny fiarahamonina Andriamanitra, ary niasa tao amin'ny Solomona izy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Amin'izao fotoana dia betsaka ny olona tsy te hafantatra ny olana mahazo ny manodidina azy, eny na dia ny mahazo ny tenany azy. Tsy te hafantatra an'izany izy. Vonoiny ny eritreriny, tsondromy ny vatany, mba ho lasany amin'ny tontolo hafa kokoa mandao ny olana. Fa Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina dia Andriamanitra mampihetsika ny fotsika amin'ny zava-mitranga manahirana eo amin'ny fiainantsika na eny amin'ny fiarahamonina. Efa fo vato ny tsy mihetsika intsony amin'ireny karazana fahoriana mianjady amin'ny fiarahamonina ireny, amin'ny karazana korotana mitranga eny amin'ny fiarahamonina. Fa ny fo iasan'Andriamanitra ny fanahy masina dia tahaka ny Solomona, miaino ary mahalala tsara ny zava-misy sy ny mahory ny mpiarabelona aminy. Ry havana ny antso dia ny hoe avelao hiasa ny fanahy masina, hanetsika ny fonao, ny fontsika amin'ny fahoriana mahazo ny firenetsika, amin'ny fahoriana mahazo ny ankonanao, amin'ny fahoriana mahazo ny fianakavinao. Aza manontolo fo, aza tsy mieritreritra ny fahorian'ny hafa, fa raha avelanao hiasa ny fanahy masina dia iombona amin'ny zava-manahirana mitranga etsy aroa isika, na dia amin'ny vavaka ihany aza, fa lehibe izany raha vitanao. Ny faharoa ry havana, ilay Andriamanitra miasa tao amin'ny Solomona dia nanome azy fahendrena, fahazavan-tsaina, fahiratan-tsaina. Nampisaina ny Solomona Andriamanitra. Zao ny 4:20. Rehefa azon'ny Solomona tsara ny olana teo amin'izy mirahavavy, dia hoy Solomona, hitondray sabatra ary nentiny ny sabatra eo anatrehan'ny mpanjaka. Dia iny amin'ny 7:20, namaly ny mpanjaka nanao hoe omeo itsy ny zaza velona, fa aoka tsy ho vonoina fa io mihitsy ny reniny. Izay fahazavan-tsaina izay manome fehinteny ho an'ny didim-pitsarana dia tena fahendrena avy amin'Andriamanitra
eo amin'ny 10 moa amin'ny toko 7 ilay fahendrena no nomen'Andriamanitra ny Solomona. Tena fahendrena, fahazavantsaina, fahirantan-tsaina avy amin'Andriamanitra. Nomena any Solomona nahafahany nanapa-kevitra hoe hitondray sabatra ary nanao fehi-kevitra eo amin'ny fitsarana hoe meo-hitsy ny zaza fa io ny tompony zaza velona. Ao amin'ny Isaia 1:12 ry havana dia mazava tsara mihitsy fa Andriamanitra dia miasa mifanahy masina ka manome fahendrena sy fahazavantsaina. Zao ny voasoratra ao amin'izany Isaia 1:12 izany. Ny fanahin'i Jehova no toetra eo aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina, ny fanahin'ny fahaloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana any Jehova. Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka manome fahendrena sy fahazavantsaina, manolo-tsaina, faherezana, manome fahalalana sy fahatahorana an'Andriamanitra. Misy olona tena maty eritreritra, tsy manana ezaka ntsony isaina hitady vahaolana. Misy olona koa mamono eritreritra, misy olona tsy mivaky loha ary dia hita eny amin'ny fiarahamonina eny zany, petrapetraka foana eny, ray mpianakaviana tokony amelombady aman-janaka, korotany totram-bolo eny mibetsaka, rovidrovitra akanjo eny no maro. Mety ho fanahin'iny, mety atao hoe fanarahana ny lamody, fa midika zavatra eny ry havana eo amin'ny fiarahamonina, tsy mieritreritra ntsony. Ilay korotana amin'izao hoe alao rovitrany, tsy te heritreritra ntsony. Izany no hitantsika eny amin'ny fiarahamonina. Fa raha avelantsika hiasa ny fanahy masina dia mahita hevitra sy saina vaovao foana isika, tahaka ny nahitany Solomona hevitra hitondrana ity raharaha manahirana ny renim-pianakaviana anankiroa ity. Izay antsonantsika fanondroany teny hoe avelao hiasa ny fanahin'Andriamanitra, anetsika ny sainao, handinika sy heritreritra manoloana ny zava-misy. Avelao hiasa ny fanahy masina, hanetsika ny sainao, andinika sy heritreritra manoloana ny zava-misy. Mba tsy olona tsy vaky loha ianao, mba tsy olona fohy fisainana ianao, na tsy heritreritra ny amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao sy ny manodidina anao. Andriamanitra miasa ny fanahy masina, manetsika ny saintsika, manome fahalalana sy fahazavantsaina ary fahatahorana any Jehova. Fahatelo ry havana, Andriamanitra miasa ny fanahy masina, mampandray andraikitra. Ato amin'ity raharaham-pitsarana ity ny 5:20 dia tena nandray andraikitra mampiororo i Solomona endriky ny fitsarana. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, hoy ny mpanjaka, sasaho ny zaza velona ka omeo ny anankiray ny atsasany, ny anankiray kosa ny atsasany. Fandraisana andraikitra manoloana ny olana izay mitranga. Tena hoe manapa-kevitra ary fanapa-kevitra tena sarotra. Mandeha ampahendrena nefa Solomona ry havana, ary fahendrena tena nomen'Andriamanitra nahatonga azy andray izany andraikitra sarotra izany. Rehefa niaino tsara, nanana fonena ary ny saina sy ny heritreritra vokatry ny asan'ny fanahin'Andriamanitra i Solomona, dia nandray andraikitra tamin'ny raharaha ny fanolana nyreto vehivavy anankiroa ireto. Ao amin'ny Isaia 7:7 ry havana dia misy filazana hoe ianareo no vavolombeloko, miasa aho iza no asakana. Ary rehefa niasa koa ny fanahy masina tao amin'ny Maria, dia nanaiky andray andraikitra izy hitondra ny Jesoa, ilay hamonjy izao tontolo izao.
rehefa miasa ny fanahy masina dia manosika atsika andray ny andraikitra faran'izay sarotra izany. Fotoana mampiravoravo tanana ny betsaka ry havana, izao fotoana mahamaro ny olana sy ny zava-manahirana izao, fa hampiavaka atsika kristianina kosa amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa miasa Andriamanitra, miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia tonga tompona andraikitra isika, na dia amin'ny zavatra tena sarotra indrindra azy, tahaka izay nandraisan'ny Solomona ny andraikiny manoloana izao raharaha mahakasika renim-pianakaviana anankiroa izao. Tena kristianina dia manaiky asan'ny fanahy masina ka andray andraikitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra. Avelao hiasan'ny fanahy masina, hijoroanao ho tompona andraikitra amin'ny tenanao, amin'ny fianakavianao, amin'ny fiarahamonina misy anao. Ry havana malala, velona andray anjara eo amin'ny fiarahamonina isika, fa tsy afaka andray anjara amin'izay mety ho saim-patatsika na hatramin'izay vita ny herintsika, fa mandraisa anjara eo amin'ny fiarahamonina. Avelao hiasan'ny fanahy masina mba ho mpiaino ny fiarahamonina, ho mpijery ny olana ny fiarahamonina ianao. Avelao hiasan'ny fanahy masina mba hanome anao fahazavan-tsaina enti miatrika izao fiarahamonina izao. Avelao hiasan'ny fanahy masina ahatonga anao tena tompona andraikitra, fa tsy ravoravo-tanana manoloana ny zavatra iverintsika ho tena sarotra indrindra azy. Ny tompo ilay efa niasan'ny fanahy masina ka honena antsika, nitondra famonjena ho antsika, ary nandray ny andraikiny hatreo amin'ny azo fijalinany ho amintsika aizantsika mitahiry izany teny izany. Amen.